raisitsika amin'Andriamanitra nisan'ny fototra ny finoantsika mihitsy ankoatran'ny fananantsika ny Jesosy Kristy zany dia le fananantsika n'ilay boky anankiray izay tena sarobidy dia ny Baiboly zany izay mirakitra ny tenin'Andriamanitra fototry ny finoantsika dia nitiry ity dia manentana antsika zany mba hampiasa sy andalina n'io tenin'Andriamanitra io ao anatin'ny Baiboly dia mihaino finaritra ary tompo. Acabou.